nandray fepetra avokoa ireo mpivarotra etsy Analakely sy ny manodidina. Saika miasy sy matahotra ny fivezivezenao Analakely ny mponina tao aoriany fipoahana bomba in-telo misety tao anatin'ny 3 andro. Nahazo tso-drano tamin'ny ampanjaka enina tany Vohipeny kandida Ajo Andriananarivelo mivady. Ny ampanjaka ny faritra iny izay niara-niasa hatrany tamin'ny tompona ndraiky mpanjakana teto Madagasikara hatramin'izay. Enatra ho an'ny fanatanjahantena malagasy, mampiatrano isika nefa voasazy 5 taona tsy afaka mandray anjara amin'ny fifaninana hosho n'aiza ny federasiona sy ny mpiady malagasy. Ary farany, tratram-body bisikileta ny mpangalatra rolata etsy Anosy, efa tambazotra ny mpanao ity halatra ity hitarika ny fisamborana n'ireo namany hafa. Dia mbola faly mitsidika ny tokantranonao indray tomboky lasy tomboky vavy amin'izao hariva izao. Ampanajana no hiara-bananao sy hanasananao anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny KOLO TV sy ny KOLO FM hatramin'ny farany. Tsy misy mampiafa safiry intsony ankehitriny ny sô porofon'izany ireo bidon mitandahatra amin'ireny fakana rano ireny vitsy no matsaka amin'ny sô. Antony mora vidiny bidon kanefa mateza tsy atsakana rano eny anefa no afaka ampiasaina bidon raha antsikaritra eny rehetra eny fanadihadiny. Rakotra ny bidon mavo ny tanàna, itony indray izao ny lamaody. Efa tena mahazo vana eto an-drenivohitra ity fitaovana iray ity. Eny an-tsena, hankalana fiarovana ny vary amin'ny amandona, fitehirizan-drano hatramin'ny fanariam-pako, tonga hatreny amin'ny fanasana fiara, ny bidon mavo indray izao no mahazatra. Amin'ny fiainana andavanandro ny isan-tokantrano, tsy hita intsony ny sô amin'ny filaharan-drano eto an-drenivohitra. Tombony amin'ny fampiasana ny bidon, ny fahadiovan'ny rano ao anatiny sy ny fahatezany. Famorano sy ny fahatezany no fahitako anazy satria izay koa ny an-trano mampiasa bidon ihany. Le bidon mora nosy eo, lafo moa ny bidon koa mateza nosy eo. Teza kokoa izy misy sarony koa dia tsy maloto ny rano e. Na telo andro ara tsy maninona mihitsy. Karaha dia tsy ampy. Teo eo varotsaka fena teo eo dia tsy ampy anay raha sio ny tomanay anazy tsy ampy. Ohatrina raka ny sô raha dia ohatrina raha bidon. 30 izy raha bidon moa 60 raha misio. Raha ohatrao dia tsy maharaka maharitra ela be ilay izy kinay zao efa amatona mbola tsimo. Raha ho anay aloha dia le bidon anay no mety aminay satria io batabatainay na le sio mbola akoroa kely. Fitoerana menaka ireny bidon mavo ireny any amin'ny mpamongady. Aorian'izay, lasa etam-barotra ihany koa izany ary mifanandrify amin'ny fahefa-mividin'ny sarapabem-bahoaka ny vidiny raha oharina amin'ny habeny. Fitaovana fitateran-drano mora vidy nefa mahazaka be, 20 litatra azo ariary. Le menaka ao anatin'le bidon dia atao inona le bidon? Misy mividy 5000 €. Misy ihany koa ireo manangona ireny bidon ireny, manasy azy ary mivarotra indray. Ireo bidon mavo efa mateo eny Isotrona eny Andravoahangy no sandaina 530 ariary. Izany hoe 500 ariary ny saran'ny fikarakarana azy ka ao anatin'izay ny tombom-barotra. Manamora ny fiainana isan-tokantrano fa nampitondra faisana ny mpivarotra sô eto an-drenivohitra. Ohatra iray ho an'ity lehilahy efa nivarotra sô ampolo taona ny maro ity. Raha nahalafo sô 240 isan'andro izy teo aloha, rehefa tondraky ny bidon tsena 4 isan'andro sisa ny lafiny ankehitriny. Taloha zao ny olona raha vidy seo vidina 7500 mahazo an'ireny ngeza be ireny indrindra. Nefa amin'izao fotoana zany farafahamarina zany 12500 zany le qualité ratsy sady manify. Efatra amin'ny taona 2024 nanomboka nahazo vana teto an-drenivohitra ity fitaovana iray ity. Niaraka amin'ny fitobahany menaka vahiny ny tobaka namidy tamin'ny atsinjara ny teny an-tsena. Fantatra ihany koa fa misy orinasa mpanao menaka mampiasa azy ity any Antsinanana. Ireo bidon eto an-drenivohitra izay misy mividy sy mivarotra any amin'ny orinasa lehibe izay mpanao plastika. Eo amin'ny lafin'ny fandriam-pahalemana matahotra ny eny Analakely ny olona amin'izao fotoana izao noho ny fipoahana bomba nisy teny an-toerana tamin'ny herinandro tefy ny 3 misesy izay. Sara raha mandeha kosa ny asa tanterahin'ireo mpanobizina, tsy mitovy amin'ny andavanandro izany no io antony io. Mandray fepetra avokoa ny ankamaroan'ny mpivarotra eny an-toerana, mailo ary savaina avokoa ireo mpiantsena rehetra hiditra ny magazay fanadihadiny. Misy fiantraikany betsaka amin'ny asa sy ny fivarotana ataon'ireo mpivarotra etsy Analakely ny fipoahan'ny bomba in-telo misesy. Zara raha misy ny olona tonga eny an-toerana ary lasa mailo avokoa ny rehetra. Ny fahitana ny sase na ihany koa ny baoritra dia efa mampisahotaka ny be sy ny mara. Za rehefa tena lasa simba ny saina ka mila isy mihitsy ny tondromolotra noho ny fahitana ny entana izay hoentin'ireo tsirairay izay mampiaya.
ireo izay manao ny asa fivarotana etsy Analakely aloha tena sahirana manoloana ny zava-mitranga. Izay raha tsy mahazo aina mihitsy satria zao tsy maintsy misy polisy foana miasa mijery eto. Tsisy mihitsy na ny asa tao raha lasa tsy nan'olona raha zany lasa tsy mahazaka tsy tamana maka aty tsontra tsy matahotra daholo. Zay mahandro ny tena mijaly mampanambola moa miada-pinatra ny tokantrano. Misy fihetsekeny be da be satria na ny olona raha tsisy mandalo satria matahotra ny koko. Tsisy mivoaka ny trano ny olona. Tebiteby ihany aloha zay ety satria masina misy bomba foana zany dia manahirana be na le miasa raha aloha. Eny mandeha ny asa aloha amin'izao milamindamindratsa. Eny tsy dia hoe zany tena milamina le izy fa milamindamindratsa fotsiny zany tsy dia tena hoe milaminy. Manoloana izay resaka bomba izay dia mailo avokoa ireo mpiambina ary misy ny firaisan-kinan'izy ireo manoloana izany. Ho an'ireo mpivarotra goavana eny amin'ny pavion dia misy ny fisavana atao ho an'ireo olona mitondra ny sasena ny arona. Fatany kosa vao misy ny tranga mampiaya dia efa misy ny fifampetsoana eo amin'ireo samy mpiambina eny an-toerana. Fa misy fafepitra raisina eny amin'izay ka. Fa mailo zany izay amin'izay e. Fa le zavatra le hoe zavatra programanay sy ny zavatra ataonay zany tsy izany anay manokana ety ihany iny. Fa ny famelona zany efa mipitraka aminay foana iny. Na tsy nisy ary zava-bomby zany dia efa mipitraka foana izay. Fipetra raisinay aloha zany zao ohatra izay tamin'ny mangazay andrasanay eto zany zao esaka eo amin'ny resaka le fisavana an'le sase angambany aloha ataonay voalohany eto. Ajanonay aty avelany zany le olona ohatra zao angamba afaka mahita aloha nareo zany zao ohatra hoe somary jere sary kely angambany ata. Afaka hoe ajanona ohatro zany le sase aloha mba hisorohanay an'le zay zany aloha paikadanay ataonay aloha hatreto amin'ny atoandro. Amin'ny alina moa zany hafa ny sécurité miambina atao amin'ny alina dia hafa koa zany ny paikady entin-dralahy miambina atao amin'ny alina. Mampandray amin'ny tany filaminana ho azy zay ny fipetra raisiny. Zay aloha voalohany dia tsy maintsy miaraka amin'ireo mpiara-miasa reto zany. Zay ny tanjona voalohany. Fanaraha-maso ohatrany hoe raha misy olona mampiay azy zany dia vanafara ny mpitandro filaminana fa vao rehetrarehetra maneran'ny ny aina aman-jery hoe atsoina izy raha vao mahita zavatra hafahafa. Dia raha ohatra hoe misy ny zavatra hira dia inona ny ataonareo? Dia mandray fepetra ianao zany tsy maintsy mandray fepetra ianao aloha para-pahatonga mpitandro filaminana. Miatraiky amin'ny vantana amin'ny asa fiveloman'ny malagasy ny zava-mitranga ankehitriny. Izany manana tombontsoa. Ny asa tsy misy izay kely ananana indray akorontan'ny sasany. Dia inona moa fa ireo mpanao politika manohitra ny anaovana fifidianana mivantana na akolaka mitombana ny maro fa tompona andraikitra amin'izao fanakorontanana ny fiainam-bahoaka izao. Politika sy fanakorontanana fiainam-bahoaka, bomba vita tanana na artisanal fantelony tao anatin'ny herinandro no nipoaka tetsy Analakely omaly alina. 3 lahy nitondra moto scooter no tsikaritra ireo mpiambina manodidina fa nanipy izany. Fanadihadina. Tsy baikona lavitra fa avy hatrany dia mipoaka ity bomba tetsy Analakely manoloana ny VAOVAO omaly ity. Aingana dia aingana ary tao anatin'ny fotoana fohy no nisian'ny fipoahana. Tao aorian'ny fanipazana ny bomba dia nirifitra ny hazo any Sorano ambony ireo 3 lahy nitondra moto scooter ireto. Toerana tsy dia be olona no nanipazana ity bomba vita tanana ity ary tsy nisy ny naratra. Ireo mpiambina manoloana ny toerana nisian'ny fipoahana tsy navita na inona noho ny atairana. Tamin'ny fito sasany izy teny miboaka dia nisy moto anankitelo avany scooter anankitelo zany ohatrany eny nanipy an'io ngamba ny zavatra io dia nirefotra be tena nirefotra be mihitsy. Ohatr'izay fipetraky le fipoaka anisy tao. Dia taiza ny lalàna zalana niakatra avany zany niakatra niakatra nakany. Dia nipoaka dia tsy ny nandalo fotsiny za sady nanipy ngambany. Dia nanao na ny fihetsiketsika miponina tery. Tsisy ka tsisy ninina tsisy olona ohatran'izao ihany. Zay reriny teto. Dia vao mipoaka moa dia tonga teo mpitandro filaminana misy le manao contrôle reny eo dia reny natazana an'izy teo. Inona le moto netiny zany? Scooter anankitelo. 3 lahy izy dia samy manana scooter iray ao. Fantany vao nisy ny fipoahana dia tonga teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny polisy pirenena. Raha ny fanazavana azy dia nisy ny mpitandro ny filaminana ny ambona manodidina. Ny fahitana ireto 3 lahy nitondra ny bomba ireto, ireo polisy nanao ny fiambenana manodidina no avy hatrany dia nanipazan'izy ireo ny bomba. Araka ny voalazan'le gardien tetsy ampita nahita azy dia narifatra tamin'ny moto zalahy dia natsipiny teo le izy dia nirefitra teo. Zany hoe nahita ny polisy nanao patrouille tery amin'ny ilany izy dia zay ngamba namay azy dia natsipiny teo le izy. Tsisy naratra tsy zavatra simba. Fa ny fahitana azy teo fotsiny dia mitovy amin'le
le bombe zay efa napetraka tetsy apita tetsy amin'ny plaza satria nandeha pile le izy ka nirifatra moto izy ohatrany manao ana pointe reny niakatra any ambony any avy avy aty Soarano izy dia nivadika nihodina numéro 2 Chine io dia niakatra nirifatra niakatra any ambony. Niverina nitranga tamin'ny taona 2014 nandritra ny fotoan-tsarotra no lalovany firenena akaiky ny fifidianana misy ve ny fifandrafitra asa fanahiniana atao indray mba ilazana fa mikorotana eto Madagasikara. Efa miresaka an'ity bomba mipoaka etsero ity ihany sika tamin'ireny raharabomba nisesesy tamin'ny taona 2014 ireny nampitondra faisana ny mpandrahara amin'ny Kapobato eny Ambatomaro ny fandrarana ny fahafahan'izy ireo mividy dinamita hoenty manapoaka vato efa orotaona zao. Manao antsova arak'izany izy ireo eny amin'ny kariera izay mamelona olona manarivony maro fa tsy misy ifandraisany amin'ny resaka bomba ny fanapohan'izy ireo vato ka tokony hojerena manokana izany raha ny fitarainan'izy ireo tsy afaka mivelatra tsara amin'ny fitrandrahana vato intsony izy ireo izay nanomezana fahefana ny PDS ny tanàn'Antananarivo ny fahefana manome fahazahoan-dalana azy ireo hitrandraka fantatra fa 10 tapitrisa ariary eo isan'andro no vola mihodina amin'ity kariera ity ary vonona ny ara-dalàna ireto mpitrandraka ireto. Raha ohatra misy papier na ohatra hoe lalana tokony andanana zany hoe tindray ny circulation na papierasy vaovao azahoana mitrandraka an'le vato azahoana mamoaka ny permis d'extraction sy autorisation d'achat d'explosif io atoroyanay malalaka io tokony amoraina fa tsy asarotina mba ahafahan'le aty mivelona satria resaka papier no tsy mampandeha an'le asa. Ny asa eto nefa tsy hoe dia asa tena manahirana zany zona rehefa tsy fidiny mikatona maika ave fa ty asa eto indray mbola ho akatonao koa nohon' izay zavatra zay fangatanay zany tokony ho amoraina io zavatra io raha misy zavatra tsy mbola mety milamindamina any amin'ny resaka administratif sy anany anjaran'ny zareo any zany fa avelo aloha le olona hiasa dia avoay io taratasy io mba ahafahan'ny olona miasa amin'izay fotoana zay ara-dalàna amin'ny resaka papier mba miaina ara-dalàna zay ty satria zao miaina tanteraka vokatra iato. Eo amin'izay lafy ny fandriam-pahalemana izay hatrany mitentina 3 alina sy 1 hetsy ka hatramin'ny 5 hetsy ariary ny vidin'ny caméra de surveillance eny amin'ireo tsenabe eto Antananarivo. Vidiny izay tsy takatry ny sarababem-bahoaka na dia samy mahatsapa aza ny rehetra fa ilaina noho ny tsy fandriam-pahalemana misy fa na dia diana manokana no tanterahina rindra Randrianomanana. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika ka antony mahatonga ny mponina hividy sy hampiasa ny caméra de surveillance. Tsy takatry ny sarababem-bahoaka nefa ny vidin'izany na dia isan'ny fomba iray mahomby manamora ny fanadihadiana atao aorian'ny asan-jiolaza izany. Voasaka ny fafamividy matetika ny sarababem-bahoaka na dia mahatsapa ny mahazava-dehibe izany azy. Raha ny fahitako ny sécurité amin'izao dia tena ilaina mihitsy le caméra de surveillance satria amin'ny alalan'iny avy eo ny ahafahan'ny polisy ny ohatr'izay mikaroka hoe mety iza ny tompony antoka tamin'ny fanafiana na ohatr'izany fa le izy mo somary lafolafo ihany tsy mbola tena ao anatin'ilay budget. Tsy neritreritra an'izay aloha tsy neritreritra fa mety ho azo eritreretina ihany fa tsara aloha ny isian'ilay izy Raha de surveillance tena ilaina mihitsy satria ohatra hoe misy loza tampoka dia miasa be mihitsy ireny dia nelo tsy dia misy arefa izay mipetraka ny toby raha tsy mandrava dia tsy dia misy satria akaikina toby. Mbola vitsy ohatra ny olon-tsotra no manana na ahitana ireny caméra de surveillance ireny. Ny fananana caméra de surveillance ao an-trano dia ahafana mametraka ny takelaka milaza fa faritra misy miaro ny toerana iray. Ny tombony tsy misy very amin'ny sary ny zava-mitranga isan'andro ary ny ankamaroan'izy ireny dia isaky ny 2 volana voavoafafa ny sary azon'ny caméra iray. Antoky ny filaminana ho azy ireo izany ny fampiasana ny caméra de surveillance. Ampy be amin'ny resaka sécurité le izy dia hita daholo izay mandehandeha amin'ny alina na amin'ny atoandro. Fa mahita izay zavatra naiza zany misy anao dia afaka jerena tamin'ile izy daholo afaka hita. Noho ny vidin'ny caméra de surveillance dia ny orinasa no manjifa trano misy 700 entana araka ny nambaran'ny tranombarotra iray momba izany. Ny vidiny izay mahatratra manentsina. Saika ireo modèle tsotsotra no misy eto amintsika. Indrindra zao misy izy 360 000 francs dia ny lafo indrindra misy hatramin'ny 2,5 millions. Dia manahoana ny tsenan'ny caméra de surveillance? Ny mpanjifa ny caméra de surveillance zany eto aminay
betsaka ihany manjifa anazy fa ny tena mpividy anazy matetika ny hoe orinasa sy zay tena mpanjifa azy. La rehefa mividy le olona dia misy fampianarana toro anazy rehefa mividy anazy. Arak'izany, saika ireo olona mitahiry zava-tsarobidy ao an-tranony na ireo manan-katao no manana caméra de surveillance ankoatran'ireo orinasa. Eto amintsika, saika ireo village sy ireo trano honenan'ny vahiny no misy azy ity. Misy karazany izany azo atao an-trano na eny ivelan'ny trano. Manomboka mierika amin'ity fomba iray ity ankehitriny ireo malagasy manana farim-piainana atonony. Azo fanjakana ane ianareo hitondra filaminana ho an'i Madagasikara ane ianareo. Izany no tsodrano nomeny ampanjaka enina avy ao Vohipeno Anandriamatoa azo Andriananarivelo mivady omaly tamin'ny fandalovan'ny tany an-toerana ny omaly. Ankoatr'izay, fotoana ny fankahitana tamin'ity kandida ity indray nanamafisany fifampitokisana teo aminy sy ireo mponina any Ambaravikazo tany Atsimo Atsinanana. Fanadihadina. Ireo malagasy mpiray-tanindrazana ny faritra lavitra indriny tamin'ny Vohipeno sy ny faritra ambanivohitra maro ny tany an-toerana nandehanana ny kandida azo Andriananarivelo mivady tongotra. Ny aonana sy ny fampiresahana mifampitafana tamin'ireo malagasy, mpamboly, mpiompy, ny andamy-ambavy, ny tanoratra amin'ny ray aman-dreny be na ireny antsoiny hoe ampanjaka ireny. Ny kandida azo Andriananarivelo no voalohany amin'ireo mpifaninana ho filoham-pirenena tonga taty an-toerana ary izy no nahazo ny tsodrano avy amin'ireo ampanjaka enina dia Rahamasitraka Rivo, Ndriamanaty Salamo, Ratsitakona-Rivo, Rakotobenarivo, Todia, Artely, avy ao Ivato, Fohindava, Seranambe, Vohimavo Ambondrano, Vatomasina ao anatin'ny komina Vohipeno. Midika ho zava-dehibe izany araka ny fomba any an-toerana. Da manohy fakoranana mpanjaka iny aleo alahatra be fa tsy mizakanao azoetaka ny presidenta no ronazy. Ireo ray aman-dreny be sy ampanjaka avy any amin'ny faritra Antehimoro iny tokoa no isan'ny nanome tsodrano sy niara-dalana hatrany tamin'ireo mpitondra rehetra nifanesy teto Madagasikara hatramin'ny fahagolatany. Nandalo ny fahampanjaka sy ireo repoblika nifandimby teto amintsika ka hatramin'izao raha ny tantara nozoiny ho an'ny kandida azo Andriananarivelo ny fandresen'ny tanindrazana no tariketra. Misaotra ny ray aman-dreny ampanjaka satria fantatroko fahasahiranana noho ny fitain'Andriamanitra sy ny razana dia tafiaraka roapolanintsika teo izay ngamba ny fandaminana dia tonga somatsara taty nanday anay raha tonga taty tokoa moa zahay mivady ka tsy teo ianao dia tsisy nandray kanefa zay ho ihany fandaminana ka dia tafiaraka ihany tsika ary tonga teto Matantanana. Faly misaotra ny namana rehetrarehetra misaotra nareo ray aman-dreny ampanjaka tamin'ny namezana tsodrano anay mivady sy ny fianakaviana sy ny namana rehetrarehetra. Adidy lehibe ho an'ny firenena no miantso ary amin'ny mahadidy azay dia adidy ombonana fa tsy adidy kisasamire ary anamafy ny tenin'ny ray aman-dreny teo iantso tokana koa tsy mboala fa isika miaraka rehetrarehetra zao no afaka mampatosa. Raha ny tantara avy aty ny hidipirany Sorabe ary rova tahiry maro ireo amin'ny lafiny kolotsaina sy ny ara-toekarena toy ny Papian-Temoro, ny Fasimainty, ny Volamena sy ny Vatosoa, ny Azo Sarobidy ary maro ihany koa ireo zanaky ny faritra manam-pahaizana avy any amin'ny faritra Vatovavy Finany iny ny fandrimbana tamin'ny fitondrana ny fandimby teto. Manoloan'izany ity fitsidihany kandida filoha azo Andriananarivelo ity sy ny fitsofan-drano aziny araka ny sampieveran'ireo mponina any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana Nosy iny dia tsy azo ialana. Mbola azo fonjena ny atiala malagasy, mbola maro ireo faritra izay azo amerenan'ireo ala satria mbola mety amin'izany ny toetry ny tany sy ny andro. Isan'ny fikambanana manao izany asa fanarenana ny atiala izany ny ONG Ranoala izay isan'ny notsidihiny kandida ajo Andriananarivelo nandritra ny fandalovany tany an-toerana ny fiandohany ity herinandro ity. Nandritra izany no nilazany fa miantoka ny ain'ny malagasy ny tontolo iainana ka tsy maintsy ametrahana ny politika matotra sy matipaky. Fanadihadina.
Raha isanjato ny ala manerana ny Madagasikara ny ripaka isan-taona amin'ny filan'ny malagasy amin'ny kitay sy ny arina fanataina ary ny fanaka sy ny asa tanana afaka 100 taona. Ho ripaka tanteraka izany raha mitohy ny fomba fitrandrahana izany ary raha tsy misy ny fandraisana fepetra. Ho an'ny famerenana ireo hazo fanataina tapahina dia efa misy ihany ny politika famboleka-hazo mazava. Ho an'ireo hazo sarobidy dia mbola vitsy ny fikambanana na ny olona miroso amin'ny fanarenana azy ireny. Eto Sambava ny ONG Ranoala no manao izany ary any anaty ala mikitroka izy ireo no maka ny voan'ny hazo ambolena. Mila fikarakarana maro ireny hazo sarobidy toy ny bois de rose ireny vao afaka averina maniry indray any anaty ala. Izy mbola voana atao semi. Izy atao semi amizay atao ripikage amina pokara izy. Avy amizay izy atao binigny izy kafa lera mahenkegna zegny raha agnatiny ty, fotaka agnatiny, binigna izy. Zay vao adoso amizay le ratsiratsy karaha ty. Avao izy kafa lava loatra ty zegny tsy maintsy tapagna. Tsy maintsy tapagna le vahiny lava. Firy volana izy no atao amin'ny pépinière dia afaka atsatoka any anaty ala amizay vao. Taona raiky izy amvoany atao semi hatramin'izy mabe izy mandrarambola agnaty ala taona raiky. Raha ny eto Sambava mbola midadasika ny toerana afaka ambolena ny hazo sarobidy. Ny rano ihany koa dia mbola mety tsara amin'izany aloha hatreto tsy manam-potoana betsaka intsony anefa isika satria efa mananontany any Sambava ny faharitan'ny rano sy ny renirano manondraka ny ala noho ny firoborobo ny doro-tanety any an-toerana. Ty amin'ny faritra Savamako zao manana valiana rano be ohatra be marivo, lokoho, androranga, maromaro zany. Dia le rano regny mbola tsy ritra ohatra ataony tsy ohatra ataony any Avoimara any efa ritra le rano raha vao tonga le mentany fa mbola misy rano izy. Donc dikan'izany mbola azo vonjena zany izy am'izao. Fa raha ohatra ka mitohy ihany zany leha tsy fitandreman'ilay olona amin'ilay doro-tanety d'ici quelque temps. Raha vao ritra reny rano reny mety sarotra be ny amerenana azy. Fa am'izao mbola manana fotoana azo amerenana tsara ny aty ala ty amin'ny faritra Savamako. Arena lehibe ho an'ny Madagasikara ny ala sy ny tontolo iainana. Mitahiry ireo biby isan-karazany sy ny zava-maniry, indrindra ireo izay tsy misy afa-tsy eto Madagasikara ny ala. Mitarika ny fidiran'ny vola vahiny noho izany ny sehatry ny tontolo iainana noho ny fizahan-tany eo ihany koa ny fitrandrahana izany avadika ho lasa fanaka ka sady mamorona asa no mampisy tamberim-bidy ho an'ny mponina ambany ravinkazo. Tsy izany ihany fa miantoka ny fifandanjana eo amin'ny toetrandro ny ala araka ny efa fantatra ary raha velarina kokoa dia afaka amidy amin'ny alalan'ny crédit carbone amin'ireo firenen'lehibe ihany koa. Fehiny, vola mikararana, afaka entina ampandrosoana ny Madagasikara no ao anatin'ireny ala sy mbaina andro aman'alina ireny ka mila fijerena manokana satria isaky ny azo iray tapaka dia vola miala amin'ny tokony entina ampandrosoana ny Madagasikara izany. Nefa tetika mahomby ary tokony tohizana dia ny famerenana amin'lonina ireo ala voajanahary fa ihany koa ny famokarana an'ireo hazo sy hazo fihinam-bozy izay miteraka fidiram-bola ho an'ny tantsaha sy ho an'ny firenena amin'ny ankapobeny dia tokony hitarina ny tetika asa toy izao manerana ny Madagasikara sady mamorona asa no miaro ny tontolo iainana ihany koa amin'ny lafiny rehetrarehetra no mampitombo ny ari-karena fobe ny firenena. Zanakazo 5.4 no efa nivoaka teto amin'ity ONG Ranoala ity ary efa nambolena tany anaty ala. 520 hektara no efa voavoly tamin'izany ary ireo zanakazo efa tena ahina ho ripaka no mahazo ny tombon-dainy. Hivadika eo amin'ny pejin'ny fifidianana kosa isika. 5 hetsy sy 8 tapitrisa anisan'ireo bileta tokana izay atota any Afrika Atsimo hatramin'izao anefa mbola tsy manomboka ny asa amin'ny fanotana izany. Mba tsy isian'ny fahatarana ny fanotarany bulletin tokana tsy Afrika Atsimo dia ndraisin'ny senita na ny vomera maleo tena amin'ny sanany fifidianana an-tanana avokoa ireo vola rehetra lany amin'ny fanotana sy ny fanaovana ny print ireo bulletin tokana ireo. Iaraha malala mantsy amin'izao fotoana ny zava-mitanga tsy Afrika Atsimo. Ity firenena ity amin'ny alalan'ny seniany an-toerana izay efa nanaiky ny anampy ny Madagasikara amin'ny fanotana sy fiarovana ary ny fitaterana raha tia Madagasikara ny bulletin tokana. 20 andro no fepotona izay efa nambara hatrany am-boalohany fa hahavitana hatramin'ny farany ny bulletin tokana. Noho izany araka ny fanazavana avy amin'ny senity dia tokony ho amin'ny fahavalony volana ho avy izao no hanombohany ny fanotana mba tsy isiany ny fahatarana. Noho izany dia nialaka misy lasa teo no niazo any Afrika Atsimo ireo teknisiana avy amin'ny senity anara-maso ny fanombohany ny fanotana ny bulletin tokana izay fantatra fa hanomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao. Ny filohan'ny senita kosa izay ho any an-toerana amin'ny herinandro raha ny fanazavana azo hatrany. Ny vola izay ho ampiasaina anatanterana ny asa kosa indray dia efa tsy ny vondrona Europeana amin'ny famitana ny fifidianana eto Madagasikara. Tsy mbola fantatra kosa hatreto ny teti-bola anatanterahana ny asa.
no mafisy ny filohan'ny ihany koa anefa fa tsy izy ireo ano mitantana ny vola fa natokana ho an'ny sampandra ny firenena mikambana izany. Ho voaja araka izany ny data ny 7 oktobra izay 10 andro natanterahana ny printy ny bulletin tokana sy ny 3 andro hitaterana azy eto Madagasikara. Eo amin'ny lafiny fifamoivoizana amin'ny ankapobeny tsy mifanaraka amin'ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana eto Madagasikara ny familiana ankavanana na irony fiara amin'ny volant droite irony. Efa maro amin'ireny fiara ireny eto an-drenivohitra ary lasa anton'asa iray manontolo ho an'ny garazy hatramin'iray tapitrisany mamadika azy ireny ho volant à gauche fanadiadiny. Didina ny 500 ny fiara volant à droite efa tafiditra teto amintsika ary eto an-drenivohitra sy Tomasina ny akamarony. Araka ny tarehimarika avy etsy amin'ny faritany. Tsy mifanaraka amin'ny fifamoivoizana eto Madagasikara ny fiara manana familiana ankavanana. Sarotsarotra ho an'ny mpamily ity karazana fiara ity. Eo ihany koa ny manaraka ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana eto amintsika. Tsy misy raha teo ny fampianarana manokana mamily fiara manana familiana ankavanana. Ny tsika zany zao miainga amina code Rousseau. Ny code Rousseau zany dia iny lay priorité à droite iny. Ny code Rousseau zao raha ohatra manao dépassement zany dia tsy maintsy makany any akavia. Dia rehefa isongony ianao amin'iny iny volant à droite iny manao dépassement dia efa sarosarotra zay. Satria tsy maintsy hoe mijery ny any alohanao any amin'ny hoe possible zany lay dépassement ny any aloha ny atoriana ho jerevana dia zay ianao vao mandefa ny clignotant zany beta be ny critère mahakasika an'izay. Niena hatramin'ny antsasamanila ny mpanjifa tonga eny amin'ireny garage mpamadika familiana ankavanana ho ankafy ireny hatramin'ny nivoahan'ny didy manafoana ny fanafarana fiara manana familiana ankavanana na volant à droite. Fa olana hafadika ankafy ny familiana manomboka amin'ny eninetsy hatramin'ny iray tapitrisany manao izany. Atao hoe ny minibus zany mora indrindra. Fa raha vao miditra amin'ilay légère na 4x4 dia miankina amin'ilay zava-misy arakarak'ilay tomobily satria misy karazana. Ny minibus zao eo amin'ny 3 750 4 millions zany anaovana. Ny légère zao manodididina eo amin'ny 5 millions eo zany ny anaovana anazy. Raha ohatra ka misy crémaillère ohatra fa ny tableau tsy misy. Na ohatra hoe samy tsy misy zany izy dia arakarak'ilay tomobile zany arakarak'ilay fahasarotan'ilay asa zany ny tomobile raha vao jerenay hoe ty ilay zany dia afaka mamay prix zay hoe zao io. Tsy misy miova ny filahatry ny vitesse na ny pédale fa mitovy amin'ny volant à gauche ihany. Ny tableau de bord sy ny familiana no mila amboarina rehefa atao ny fanovana. Raha ny zava-misy maro ny volant à droite no mivezivezy sy ampiasain'ny tompony eto Antananarivo. Efa nanomboka ny taona 2024 no tsy azo atao intsony ny familiana izany ary nivoaka ny didy mahakasika izany ny volana febroary 2024. Mbola eo amin'izay lafiny fifamoivoizan'izay an-trany eny amin'ny faritra Korondrano sy Analakely no mazana ahitana ankizy manao fananiana voahitsaka na voadonan'ny fiara mba hangalana vola amin'ny tompon'ny fiara. Ny tsy fananana no tena manosika ny ray aman-dreny, anosika ny zanany ianao io fandrika io manameloka an'izany kosa ireo mpampiasa fiara indrindra fa ireo mpamily fiarakaretsaka sy mpitaingina moto fanadiadina. Samy sahirana na idira-pahasahiranana tapaka matetika amin'ny fisiany ankizy eny an-dalana manao mody menjera na manao mody voadona na fiara tsotra na taxi be na fiarakaretsaka ary indrindra moto. Zava-misy io ary sakireo ankizy mpirenireny na entindray aman-dreny mirenireny no manao izany. Ny menaky ny ain'izy ireo no ataony sorona. Asainy manapaka eny ampovoan'ny arabe rehefa iny misy fiara mirimorimo iny ka tsy manapo na inona ny mpamily. Ny tanjona amin'izany dia ny avoadona na avohitsaka ny ankizy mba ahafahana mitaky vola be amin'ny mpamily na ny tompon'ny fiara. Misy olona manararaota be alefa le tanao zany fa le lalana tery dia le zaza moa dia alefa mepitany dia na ianao indraindray efa sahirana tery le lalana manao mahasarira ianao lalana tery fa raha ny atao ao arinanao le zanak'olona na le olona dia aveo na voakasika kely ary dia manararaota be tsy manaiky izy hoe dia vola le vola zay entina tsavaty makasa zany misy dia miaraka amin'ny zanany izy dia ianao zany mandeha moramora dia ohatrany asiana voadona io zany ohatrany asiana vohitsaka ny pneu ny tongony ohatraohatran'izany zany le zavatra miseho dia eo izy mijanona dia ianao moa zany hoe manetsaka olona dia tonga azy any amin'ny hôpitaly ohatran'izao dia nefa izy zany tsy te ohatran'izay fa ohatrany hoe maka vola izy zany ohatrany hoe haka vola. Dia ahoana rehefa tsy mahazo vola? Inona natao? Dia inona nataonareo rehefa tsy mahazo vola? Bedimao anazy zay. Ny vola 5 alina zay.
Rehefa mandona matetika na tsy tompon'ny fahadisoana azy dia idiran'andro foana mandoa vola sy mitondra any amin'ny hopitaly. Matetika ny mpitondra moto no tena tratran'izany ankoatran'ireo mpitondra fiara. Nandeha embouteillage teo Sotry tena tsy mandeha mihitsy zany tomobile ohatrany ao anaty embouteillage mivarotra angady eo dia vavy kely anankitelo izy dia rétroviseur ny dominy dia toro modinao toro ilay anankiray fa za moa zany ndraindraiky fa le olona savorovo be dia nety tany amin'ny hopitaly izy. Fanatsarana azy ray zany le dokotera tany nafantatra natadidy azy hoe ty fa voadona moto tamin'indray mpandeha fa nalaza fa tapaka ny tongony dia natao radio izy zany rehefa avy eo dia tsisy ninina. Misy zazakely tsy haiko aloha na ny raha andray aman-dreniny izy na ahoana fa nanao voadona tamin'ny moto izy tena hitako mihitsy hoe fananina nataony dia ninjery izy tsy naninona fa toy ny eo ihany dia mitangorona tsy haiko na namana na ohatr'izany hoe fitao eo fa tsy mila ninona dia nidika le vitaina io zany tsy maintsy resa-bola dia zany miinsiste makany amin'ny dokotera ohatr'izany efa izy tsy mety. Eny tsy mety aloha le izy tsy mety le izy satria zavatra samy mitady vola daholo angefa tsy manao zavatra hoe afetsifetsehana ohatr'izay zany. Misy olona mila vaniny amin'ny reny eny amin'ny arabe reny na tsy voadona rezy dia lazainy hoe vomafy ako hoe marary aho hoe salan'izao kanefa io zavatra tsy mety amintsika malagasy io tsy mety. Aza manodiny manjoan'ireo mahatra fadiran'ovana miezaka mitady ny hoaniny isan'andro ka mendrika any ampiana raha misy ny azo atolotra. Na izany aza aleo mahatra ara-bola toy izay mahatra ara-tsaina ka tonga hatrany amin'ny hoe ny zanaka no tono na ampiasaina azom-bola amin'ny fomba rehetra. Tsy ny manao mody voadona ihany fa maro ihany koa ireo manao mody marary kibo rehefa omenany sakafo angatahany izy ireo amin'ny mpandalo mihinan-kanina. Ireny trangy ireny izay ilana fahamehana ny amin'ny fanabeazana sy ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka eto amintsika. Tratra ireo totakely mpangalatra bisikileta tetsy amin'ny tsena Anosibe. Efa tambazotra mihitsy ny asa ratsin'izy ireo noho ny fitaraina ny tompon'andraikitry ny tsena anatiny dia nanomboka ny alatsinainy lasa teo ary tsy hitsahatra intsony ny ady amin'ny ari-paosy. Mba hampitsahatra ny resaka momba ny tsy filaminana eny anivon'ny tsena Anosibe, indrindra moa fa ny F7 izay misahana ny ao anatin'izay tsena izay. Ho an'ireo mpanjifa indrindra dia nametraka paikady izy ireo mba hiarovana ireny mpanjifa ao anatin'ny tsena Anosibe ireny. Napetraka araka izany na eo amin'ny resaka momba ny fiatsanan'ireo mpanjifa na ny fandaminana ihany koa ireo fiara ny mpanjifa sy ny moto ary ny bisikileta. Io maraina io dia tovolahy roa no nakatsiniera ny bisikileta an'olona zay tsy azy akory. Miantony aloha tsisy antony fa ny rakile desaina foana ny teny alaizy bisikileta io fa izy miantsena atao an-tsena izy miasa amin'ny fahasankarana ny fahavara eo miasa dia ny teny izy ry bisikileta ry mba hoentana izy dia vandaso amin'ny fahasankarana io fa zaka entana ato an-tsena ato io natondra ny analy bisikileta aveo nalaiko le bisikileta toka ny olona tsy mitovy ny roan'ny bisikileta fa ndray tonga moa dia natativa zany fa tsy nafantatra tamin'io fa avy nitady asa tany atanjom-barotra rehetrarehetra tany dia nandalo taty dia nifanena tamin'ny dosainy koa dia zany mampatonga nanatany bisikileta io fa raha aminao manokana dia tsisy antony. Efa famo avy zany zany mbola tsy metaka tativa fa vao misy na taty amin'ny aman-dreny taty nitady asa taty fa tany varotoana tsy nambe toko ve le cousin vidiko io rehefa avy ny teny tafa hoe dia izy ny teny hoe bisikileta koa izy rehefa ny teny dia hoana zany zao anao tratra eto daholo io moa zany efa misy zany tratra zany tsy misy zany efa naka zany. Vokatry ny paikady izay napetraka izy ireo no nahatratrarana azy rola ireto. Tao zany nisy fotoana zany efa nisy bisikileta sy moto very efa ndimy ngamba izay dia nisy efa fanaraha-maso zany efa paikady napetraka sécurité hoe tsy maintsy atao izay atratrarina satria betsaka zany le zatra miasepase mitranga dia rehefa natao zany le fanaraha-maso nisy paikady napetraka tsotra dia tratra izy moa io androany tamin'ny maraina teo ny jeton entana zany jeton tsy mitovy misy kody mantsy io jeton mipetraka io misy numéro amantarana azy zany hoe ty miasa androany ty miasa rapitso
izy nefa ny misy zao numéro zao ty miasa androany samy miasa androany zao reo fa ty ndray tamin'ty bisikilety iny tsy hoany de hoentiny angalana bisikileta hafa ny tena tokony bisikileta io ao tonga teo ny tena tokony io fa mbola nisy nalihany kely. Nametraka kosa ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny tsena Anosibe fa tokony ho mailo ihany ny mpanjifa satria dia tsy kely lalana tokoa ny ratsy. Efa fomba fanao hatr'izay ho an'ireo mpino katolika ny fitaom-pivavahana arahina fifatikanina. Nantanteraka izany ny teo anivon'ny Eglizy Katolika Apostolika Romanina ho an'ity androany ity, natao indrindra izany mba angataham-pitahiana ho amin'ny tsy hisian'ny ady any Siria. Isan'ireo nandray anjara tamin'izany ihany koa ireo mpino katolika eto Madagasikara. Ny ady tsy miteraka fandriam-pahalemana naovinanaoviana ka rehefa mametraka n'Andriamanitra amin'ny toerana voalohany amin'ny fiainana ny olombelona dia manomboka ny filaminana fa rehefa ny sitrapon'olombelona no tena apetraka dia manjary mifanditra dia miady dia mandrava izay mety vitany sasany azy fa ny eto Madagasikara aloha dia ny fanontany paparay masina dia miantefa amin'ny tsirairay ary ny tsirairay miombona amin'ny paparay masina mivavaka amin'izany antony izany isian'ny fandriam-pahalemana ary tsy poan'ny ady dia apetraka amin'ny tsirairay. Mahatsiaro ho mbola manana andraikitra manoloana ny zava-misy maneran-tany ny Eglizy ka dia miezaka hatrany ny mikatsaka vahaolana amin'izay disadisa mety hiseho. Eo amin'ny sehatry ny fiarina nilatsaka ny vokatra lavanilina tany amin'ny distrikany Sambava tamin'ity taon'ity. 5,000 taonina izany raha toa ka mahita hatramin'ny 4,000 taonina isa-taona raha ny fanazavany ny mpandraharaha iray. Tsy dia tsara loatra ihany koa ny kalitao noho ny fisian'ireo tsy manara-dalàna tamin'ny fitangosana izany satria raha toa ka ny 12 jona ny voatondro ho daty hanombohan'ny fitangosana ny lavanilina maitso dia ny voalohan'ny volana dia efa nisy nanao izany. Tamin'ny fiandohan'ny fitaom-pihotazana dia 5,000 sy iray alina ka hatramin'ny 2,000 sy iray alina sy 2 alina ariary ny vidin'ny 1 kilao mbola maitso amin'izao fotoana izao satria efa mamarana ny fanamainana ny lavanilina ny mpandraharaha dia efa tafakatra hatramin'ny 7 alina ka hatramin'ny 4 alina ariary ny kilao ny lavanilina maina. 50 ka hatramin'ny $80 kosa ny vidin'ity vokatra ity amin'ny tsena iraisam-pirenena. Mbola amin'ny volana janoary sy febroary vao ahondrana ireto vokatra ny akatra faran'ireto. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray, voasazy tsy handray anjara mandritra ny 5 taona eo amin'ny taranja hoshoa isika eto Madagasikara noho ny fitarainana nataon'ny ekipam-pirenena malagasy tamin'ny tompon'andraikitra iraisam-pirenena izany tamin'ny teto amintsika. Fanadihadina. Latsaka ny sazy iraisam-pirenena ho an'ny aiady hosoa ary dia tsy mahazo mandray anjara mandritra ny 5 taona isika eto Madagasikara. Ny antony dia betsaka ny tsy tomombana teo amin'ny lafiny rehetra mihitsy, indrindra moa fa teo amin'ny ady izay nandraisan'ny Madagasikara anjara teo amin'ny sanda sy ny taitsi ary ny taolo. Voasazy 5 ans Madagasikara tsy mahazo manao compétition internationale 5 ans fa c'est problème. La Confédération africaine fait la compétition eto fa misy fevolina tsy fantatra ahoana momba milesaka atsika Madagasikara zao. Fa Fédération Madagasikara tsy kify. Ankizy misy laisa toko tsy mila kify. Fa teknika efa mazava be miditra ny dadamia. Tsika tsy ampy mandray minjery. Atsika mandaka sy tanana tsy ampy ny mandray teknika fa tsy zatsa zay tonga di minjery foana lasa laisa. Resy avokoa ireo mpikatroka valo narahatra tao anatin'ny ekipam-pirenena ho an'ny aiady sanda. Ny Stefana ny RVC lany lavabe izy mandaka tongotra lavabe. Dimension tsy takatra tonga di vokany tongotra fa tsy takatra no foy. Zay tena anankiroa misy kely tsy ampy kely fotsiny mety miakatra. Teo amin'ny taolo kosa indray dia lasan'ny Egyptianina ny voalohany ary mbola lasan'ny Egyptianina ihany koa ny teo amin'ny Taisi.
Tsy zarizary toy izao no ny toeran'izy ireo tato anatin'ny trano teto amin'ny 17 hektara ary tato anatin'ity trano jiafotsy ity izy ireo no ny sakafo nandritra izay fandraisantsika ny andehan'ny fadimy eo amin'ny fiadina ny tompon-daka ny Afrika izay natao tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena nandritra izay efatrandro izay. Mbola mampametra-panontaniana ho an'ny rehetra amin'izao fotoana izao indrindra moa fa ireo voarafitra tao anatin'ny ekipam-pirenena izay nisa 530 izy ireo ny amin'ny hoe iza marina moa raha mahery Jean José izay teratany sonoana efa mizaka ny zoom-pirenena malagasy na imetrakao. Miakatra isa-taona ny fahaiza manaon'ireo mpiantsehatra eo amin'ny tontolon'ny horonan-tsary eto Madagasikara. Voafetra ho 30 minitra ny faharetan'ny horonan-tsary fohy amin'ity taona ity amin'ny fifaninanana rencontre du film court de Madagascar. Tanterahina ny sivika hatramin'ny 17 Mey 2024 izany ka ny 3 Martsa amin'ny taona ho avy ny daty fametrahana an'ireo horonan-tsary fohy izay ahitana karazany 3: tantara foronina, tantara sary miaina sy fanadihadiana. Dia ankoatran'izay ny règlement koa zany misy pitsopitsony le film raisina dia 30 minutes maximum amin'izay zao satria mahatsapa izay efa tonga amin'ilay niveau amin'izay zany tsika zao niveau international zay ny durée amin'ny film court métrage ho an'ny ankabeazany court métrage eran'izao tontolo zao dia izay no mampatonga any amanao an'io efa tsy fotoanan'ilay exercice tsony zao fa efa tena manao film amin'izay zany tsika ka rehefa tsy mahay amin'izao zany dia efa tena tsy mahay mihitsy. Etsy amin'ny foiben'ny kolontsaina IFM Analakely no maka ny antoan-taratasy fandraisana anjara amin'ny rencontre du film court de Madagascar hiditra amin'ny andiany fahasivy ity fifaninanana ity. Tapitra ny fampahalalam-baovao tomboky lasy tomboky vavy misaotra anao amin'ny alalan'ny ekipa ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny KOLO TV sy ny KOLO FM mirary anao hiatrika farany herinandro mahafinaritra veloma tompoko.